Misaotra izahay noho ny nametrao anay izao maraina izao, ahafahanay mihaino ny teny. Magataka aminao izahay, ampianaro izahay mba hahiaritra ny fijaliana ary hitondra ny azo fijaliana izay ampitondrainao anay, satria hoy ny teninao hoe raha misy tahanaraka aoka izy handany tenany ka hitondra ny azo fijaliana isanandro. Ampafantaro anay mandrakariva fa na dia notendrenao olona afaka ary izahay noho ny fanoloran-tenanao teo amin'ny azo fijaliana, dia olona afaka kanefa olona afaka manaraka ny sitraponao, fa tsy ho tarihan'ny Satana amin'ny fahalalahany izao tontolo izao sy ny fahaverezana. Apetraka eo am-pelantananao ary izao teninao renesinay amin'ity marain'ity izao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy mahavonjy nanaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny tenin'Andriamanitra ry havana izay anjarantsika amin'izao alahady fahavalo manaraka ny Trinité izao, dia ho hitantsika amin'ny filazantsara araka ny Matthieu 7 ny 12 hatramin'ny 14. Matthieu 7 ny 12 hatramin'ny 14. Rehefa hitantsika dia toy izao mivaky ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Koa amin'izany na inona tianareo ataon'ny olona aminareo dia mba ataovy aminy kosa tahaka izany, fa izany lalàna sy mpaminany. Midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana izay makany amin'ny fahaverezana. Ka maro ny miditra any, fa eto ny vavahady ary tera ny lalana izay makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Amen. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ho aminareo rehetra ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Amen. Jesosy Kristy Tompo, vavahady idiranao any an-danitra. Jesosy Kristy Tompo, vavahady idiranao any an-danitra. Betsaka ny vavahady misy eo amin'izao tontolo izao ry havana, be da be ny lalana azo andanana, be da be ny lalana azo idirana, fa tokana ny vavahady makany an-danitra Jesosy Kristy Tompo. Na iza teo any an-danitra, na iza te hanana fiainana mandrakizay, na iza manatena fitsaharana, na iza manatena filaminam-piainana, Jesosy Kristy Tompo tokana, izay ny vavahady. Betsaka ny lalana azo andehanana, ary Satana dia mamelatra vavahady karazany maro eo amin'izao tontolo izao, ary nandray ny kristianina dia sahirana amin'ny safidiny aminy hoe ity ny lalana ka handehana. Hoy Jesosy Kristy Tompo eto manao hoe tera ny lalana makany amin'ny fiainana, ka vitsy ny mahita azy. Efa teny faminaniana sady ny ambaran'ny Tompo tamin'izany fotoana izany, ary efa amin'ny alahelo lehibe ny tenenany aminy hoe vitsy ny mahita ny lalana makany amin'ny fiainana. Fa makaiza ny lalana andehanan'ny olona makany amin'ny faharatsiana izao tontolo izao, makany amin'ny velam-pandriky Satana maro samihafa izay heveriny ho fiadanana, ka tsy misy fiadanana ny fahoriana sy fijaliana no misy ihany. Eo an-tendrombohitra Jesosy izao mampianatra izao, ny Matthieu 5 hatramin'ny 7 dia ampianarany Jesosy ny tena fiainana marina ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fariseo sy ny mpanorandalàna dia nampianatra ny soratra masina kanjo indrisy, fa tonga amin'ny fampianaran-diso izany fampianarana izany, ka izay tena lazain'ny lalàna sy ny mpaminany ao amin'ny testamenta taloha dia hovain'ny fariseo sy ny mpanorandalàna ho amin'ny endrika fampianarana hafa. Ny zavatra tena tokony ho tandrovana tsy navelany ho tandrovana, fa ny fomba hafa indray no ampidiriny ho tandrovan'ny olona. Ohatra amin'izany fomba hafa izany ny amin'ny hoe tsy azo atao mifampikasokasoka amin'ny olona ny avelany, fa mampaloto eo anatrehan'Andriamanitra izany. Tsy azo atao mifampikasokasoka amin'ny olona hafa firenena amin'ny tena, fa mahatonga ny tena tsy ho mendrika ny fahasoavan'Andriamanitra izany. Izany ny tonga fampianarana atsofoka ho andohan'ny jiosy izay ataon'ny fariseo sy ny mpanorandalàna. Ka rehefa tonga Jesosy Kristy Tompo
dia mampianatra marina izy ny amin'ny hoe ity ny tena lalana ka andehana. Ny tena lalana hoy Jesosy Kristy Tompo dia tsy mifanaovana valifaty tahaka an'izay ataonareo sy ampianarinareo ny vahoaka miaino ny tenin'Andriamanitra. Fa inona tokoa ny fampianarana ataon'ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna dia ny hoe maso solon'ny maso, nify solon'ny nify. Izay mararo ratsy aminao dia vanio ratsy tahaka an'izany koa izy. Dia hoy Jesosy hoe izany ve ny fiainan'ny olona manara-dia an'Andriamanitra, ny mamaly ratsy ny ratsy? Fa dia hoy Jesosy manao hoe raha misy mamely anao ny tamaina ny takolaka ao avy, omeo azy koa ny havanana. Ny dikan'izany dia ny hoe aza mitady izay hamaliana azy araky ny habean'ny faharatsiany, fa valio araky ny haben'ny famindram-pon'olombelona avy amin'Andriamanitra izy. Izany no ampianaran'i Jesosy, ary eo anatin'izany no ampidiran'i Jesosy an'ity fampianarana faran'izay goavany ity manao hoe midira amin'ny vavahady ety ianareo, fa lehibe ny vavahady ary malalaka ny lalana makany amin'ny fahaverezana. Ny kristianina ry havana tsy maintsy miditra amin'ny vavahady ety raha ho any an-danitra ny tanjona. No mampalahelo amin'ny ainana ankehitriny izay atongavan'ny fampianaran-diso isan-karazany any amin'izay mety fanompo-pivavahana samihafa misy, ary tsy ilazana hoe fiangonana kely na fiangonana lehibe, fa misy na lehibe na kely indraindray tafiditra amin'izany fampianarana diso izany. Eny fa na dia ny fiangonana misy atsika aza indraindray. Maro ny mampianatra manao fampianarana diso ao amin'ny fiangonana ka miteny mba hitazomana ny kristianina tsy hiala ao amin'ny fiangonana, dia manambara hoe azonao atao daholo ny tokony atao. Tsy tenenina daholo ny faharatsian'ny olona, tsy tenenina ny fahotan'ny olona, tsy ho lazaina mafy ny olona ny faharatsiany, fa nizao fotsiny ny aminy hoe tianao Jesosy, tongava ao amin'ny fiangonana, hamany olanao izy, hanampy anao amin'ny zavatra rehetra izy, dia variana milona amin'ny fahotany eo ny olona. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, hoy Jesosy aminao androany, eto ny vavahady makany an-danitra. Jesosy no miteny an'izany, tsy ny apôstôly Paoly no milaza an'izany ka hitenenana hoe olombelona ihany izany, na Petera no milaza an'izany ka hitenenana hoe olombelona ihany izany. Jesosy Kristy Tompo mihitsy nefa miteny aminao androany, eto ny vavahady makany an-danitra. Izay tsy maharitra miditra ao amin'izany vavahady ety, misy faneriterena fiainana ao, fa tsy arak'izay ilazain'ny sasany hoe malalaka aho satria kristianina, azoko atao daholo ny zavatra rehetra tiako atao. Hiditra amin'ny fiangonan'Andriamanitra, anaovako ny fitafiana teritery rehetra izay mampiseho ny toe-batako, anaovako ny zipo eny apotipe izay mampiseho ny endrika amam-bikako rehetra. Izany ve ny fidirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra ilazana hoe eto ny vavahady? Izany ny atao hoe sady teo any an-danitra aho no te handeha amin'ny lalana malalaka. Izao no ambara aminao androany. Raha sady teo any amin'ny fahalalahany ianao no te hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay, tsisy lalana hidiranao any. Hoy Jesosy manao hoe izay miditra amin'ny vavahady no tena zanak'ondry marina, fa izay mananika ny fefy, izay rehetra mananika amin'ny fefy dia mpangalatra sy jiolahy. Izay no ambaran'i Jesosy. Tsy misy olona afaka mitady fomba hafa ivelan'i Jesosy Kristy Tompo hidiranao an-danitra, fa raha mitady fomba hafa ianao hidirana any an-danitra, mananika ny fefy ianao izay. Mpangalatra sy jiolahy ny tenenan'i Jesosy Kristy Tompo azy. Nisy fampakaram-bady lehibe, nisy fanasana lehibe, azafady fa tsy fampakaram-bady, izay nanasana olona maro. Dia indro ny tompo ny fanasana, nijery anankiray tao anatin'ny fanasana hoe avoay tany olona raha io, fa tsy manao ny akanjon'ny fanasana. Tamin'ny andron'ny jiosy rehefa hiditra ao amin'ny fanasana ianao na fampakaram-bady ohatra, dia misy akanjo efa miantona be da be, mitovy, tsy misy valaka, homena an'izay rehetra voaasa dia miditra ao. Fa raha sanatria misy olona tsy manao an'izay akanjo ny fampakaram-bady izay ao anatin'izany fety izany, dia ho avoaka ny avelana izy satria nitady lalana hafa hidirana tao amin'izany finanankanina izany. Dia io no alain'i Jesosy ataon'ny fampianarana hoe izay tsy miditra eo amin'ny vavahady ka mitafy ny lamban'ny fampakaram-bady marina dia mpangalatra sy jiolahy. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, aza manaiky ho tarihan'ny fampianaran-diso eto amin'izao tontolo izao, na any amin'izay mety ho fiangonana koa aza, ka milaza aminao hoe malalaka ianao ka azonao atao ny zavatra rehetra. Tsy ny endrika ivelany no hanananao ny fiainana mandrakizay ozy izy, fa ny fonao mibebaka. Fa zao ny ambara aminao androany, ny fon'olona torotoro ny fanahy masina, ny fon'olona resy lahatra ny filazantsara, ny fon'olona tian'i Jesosy Kristy Tompo, dia miseho amin'ny endrika ivelany izany.
Ny olona izay resy lahatra Jesosy Kristy Tompo tsy hijangajanga izy. Ny olona izay resy lahatra Jesosy Kristy Tompo tsy hangalatra izy. Ny olona izay resy lahatra Jesosy Kristy Tompo tsy hanaratsy olona sy hanenjika olona izy. Ny olona izay resy lahatra ny fitiavany Jesosy Kristy Tompo tsy hanao akanjo mitanjaka izy hiditra ao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Izany no ambaran'i Jesosy aminao androany. Eto ny lalana makany an-danitra fa tsy malalaka eo amin'izao tontolo izao. Misy vavahady iray malalaka be fa ny fiafaran'io vavahady io dia tsy maintsy ho farihy mirehatra-afo maharitra mandrakizay. Izay rehetra mandeha amin'io vavahady io dia any ny lalan'ny mpangalatra, any ny lalan'ny mbijangajanga, any ny lalan'ny mpierina, any ny lalan'ny olona tia tena sy tsy malala fa tsy ny tenany ihany, any ny lalan'ny mpanenjika ny namana, any ny lalan'ny mpanaratsy olona, any ny lalan'ny mpisoloky, ny mpanao kolokolo sy ny maro hafa, ary any ny lalan'ny olona manao jejo fiaina sy tia miaina amin'ny faharatsiany izao tontolo izao. Any makany izany. Tsy mety hivily makany amin'ny vavahady izany lalana izany, fa lalana makany amin'ny fahaverezana, lalana malalaka any amin'izao tontolo izao. Ry havana malala ao amin'ny Tompo izay miaina izao tenin'Andriamanitra izao. Matoa ianao tonga eto amin'ity fiangonan'Andriamanitra ity, tianao Jesosy Kristy Tompo. Nefa na tianao ary izy dia mandinika ny mombamomba anao izy rehefa miditra amin'ireo vavahady ireo. Ny vavahady ny fiangonana no sarany ehona ny vavahady makany an-danitra. Rehefa hiditra eo amin'ny vavahady ny fiangonana ianao, ahoana ianao hiditra eo amin'ny fiangonan'Andriamanitra? Mendrika handray an' Jesosy Kristy Tompo, mendrika an' Jesosy Kristy Tompo ve na ny fonao? Manana fotoritory sy mangorakoraka hitondra ny tenanao atolotra ho an'Andriamanitra ve? Ary ny endrika eo ivelany koa manana fahamotinana mendrika an' Jesosy Kristy Tompo. Ao anaty alitara ao izy izao na tsy hitanao aza fa mijery anao izy. Fantany daholo ny ao am-ponao ao, fantany toe-tsainao, fantany fisainanao rehetra, ary mandinika ny endrika eo ivelany koa izy amin'izao. Ora sy fotoana izao, ry havana malala ao amin'ny Tompo. Na izany aza nefa mbola fitiavana ho ahy no mahatonga anao eto amin'ity toerana ity. Tsarovy fa iza ny vavahady, ka na dia hiaretanao fahoriana azy zany miditra amin'ny vavahady eto zany, na dia tsy maintsy hafohizanao zavatra maro izay tianao atao eto amin'izao tontolo izao ary zany, dia manam-pifaliana ianao ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ny vavahady antsoina hoe Jesosy dia vavahady misy fialofana tsara. Afaka miaro anao amin'ny oram-batravatra ny Satana izy, afaka miaro anao amin'ny famelezana sy ny zana-tsipika mirehatra ataon'ny Satana izy, afaka miaro anao amin'ny tseratra sy ny kotroka maro izay mamely anao isan'andro izany vavahady zany, satria Jesosy no anaran'ilay vavahady. Afaka miantoka anao izy, ka na dia tsy maintsy hafonao aza ny filan'ny nofo eto an-tany, na dia aprisian'ny namana azy ianao hoe andao mba handeha any, kanefa ianao tsy mety mandeha noho ny amin'ny Jesosy, dia tsarovy fa manam-piadanana foana ianao. Aza manaiko ankivin'ny olona amin'ny hoe ianareo dia olona tery-saina ka tsy mba manao antisy risy, fa ny eto an-tany dia indray ihany no miaina eto an-tany. On ne vit qu'une fois. Hoy ny fitenenana, ka satria indray ihany miaina eto an-tany dia andao anao antisy. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, indray ihany ianao miaina eto an-tany, fa ny indray ihany koa no vavahady makany amin'ny fiainana mandrakizay. Indray ianao miaina eto an-tany, fa ao aorianan'ny fiainana eto an-tany mbola misy fiainana lava be, mihoatra lavitra noho ny ty eto an-tany ity, dia fiainana mizara roa, na fiainana mandrakizay na fiainan'ny fahaverezana mandrakizay. Tsy maintsy ireo ny lalana, tsy misy eo atenatenany eo, tsy maintsy izay ny lalana handehanana. Jereo ny fanoharana nataon'i Jesosy tamin'ny tantaran'ny Lazarosy ilay mpanan-karena, nanana ny fiadanana, nanana ny fitsaharana izany mpanan-karena izany teto an-tany, tsy nijery manodidina azy, na ny zavatra sisakanina natao aminy aza, tsy mba nomeny an'ilay mpangataka fa omeny ny alika. Tsy misy fitiavana ao anatin'ny fony, tsy misy fangorahana ao anatin'ny fony, tsy misy fianarana ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny fony, fa hoy Jesosy hoe misaraka ny lalana, Lazarosy nijaly tetỳ an-tany, ianao ny adana, rehefa avy eo indray anjaranao no mijaly, ka ny fijalianao dia mihoatra lavitra noho ny fijalian'ny Lazarosy teto an-tany, satria ny azo dia androm-piainana 70 taona na 80 taona ny nijaliany, fa ny ianao amalavitr'isany ny taona hijalianao. Ry havana malala ao amin'ny Tompo, tianao Jesosy Kristy androany, mbola miresaka aminao izy androany. Eto ny vavahady, nefa mahatoky ao manan'Andriamanitra miantoka ianao amin'izany lalana tery izany. Efa io miandry ianao ny satroboninahitra fiainana,
amin'ilay fotoana farany. Efa misy ny anaranao mipetaka eo aminy. Aza avela ho votsitra zany, aza avela ho lasan'ny afo zany, aza avelana ho rombahan'ny Satana zany ka ho atsipony any amin'ny toerana tsy tokony homendrika azy. Fa zao efa anao io. Tany mafy ny satroboninahitra. Aza misalasala miditra amin'ny vavahady. Jesosy Kristy Tompo, raiso ny teniny isan'andro, vakio ny teniny isan'andro, iaino ny sakramenta masina izay zarainy aminao amin'ny fotoana rehetra izay andrenesanao an'izany. Fa amin'izany no mahatonga anao hanana hery azonao miaritra ny fakapanahy, na dia tsy maintsy miaritra amin'izany arenao. Voninahitra ao an'Andriamanitra iray zanaka ary fanahy masina, izay azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Amen. Misakana raiso ny vita iny. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra iray, ny firaisana amin'ny fanahy masina.